Falomeraabantsika tsirairay avindray tratra ity alahady maraina fa 5 volana septambra ity. Manao fahasoava amin'ny tompo aminao ihany koa izay manaraka ny ten'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Loha indirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Ianay tsara indrizindanitro, atolotra ianao ny dera, ny laza, ny haja sy ny voninahitra. Sotroanao izahay fa mbola nomena tombontsoa lehibe indray dia ny fandraisana ny teninao. Aoka ianao tompo hialoha lalana anay amin'ny zavatra rehetra. Aririnay mba ho tany lonaka tokoa ny fonay anjaka ny teninao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe andresy ny fahamarinana. Nalaina amin'ny Korintiana faharoa toko 4:2 manao hoe tsy mandeha amin'ny fahendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay, fa amin'ny fanehoana ny marina no hiteranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra. Amen. Aoka tsy hamaivo mavaina ireo fahamarinana fototra izay natolotro ny tompo tamin'ny alalan'ny porofo miendrika fahagagana. Feo manambara ny fahamarinana ny tokony hore izay manohitra ny fisalasalana alefa ny fahavalon'ny fahamarinana. Izy tokoa ny fanavaozana ary anio fitomboana amin'ny fahasoavana, ny fampiarana an'ireo fitsipiky ny fahamarinana avy any an-danitra satria ampahazava sy anamasina ny fisainan'ny olombelona ny iraky ny lanitra. Ny fahamarinana arak'izay toetra ny tao amin'i Jesosy, arak'izay nitoriana izany dia fahamarinana koa amin'izao androntsika izao, ary azo antoka fa hanavao ny sainy izay mandray azy, tahaka ny tamin'ny lasa ihany izany. Io manko Kristy manao hoe raha tsy miaina amin'ny Mosesy sy ny mpaminany izy dia tsy hety ino izy na dia misy mitsangana maty aza. Tsy maintsy manamboatra ny lalan'i Jehovah isika eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ho fanampiarahana ny fehilazany tsara eo amin'ny fahadiovany. Amin'ny alalan'ny fiasana mahatalanjon'Andriamanitra no hamindrana ny tendrombohitra ny toe-java tsarotra ka hamarinina izany ao an-dranomasina. Anao ezaka mba hanehoana ny fahamarinana amin'ny alalan'ny fiainana feno filaminana sy ny resaka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra manko ireo izay mitory ny fahamarinana. Raha manao an'izany izy ireo dia ho tonga mpiaro mahery ny fahamarinana sy ampiatra tsara izany arak'izay nanomezan'Andriamanitra azy. Izao ary antso mba handrosoana no atao. Anaka, mandehana miasa any an-tanimboaloboka anio. Rehefa ankatoavana izany antso izany dia ho resy ho takatry ny olona ny hafatra manan-danja ho an'ireo mponina eto an-tany. Ho fantatry ny olona ny fahamarinana hiamandroso hatrany ny asa ary toe-javatra maneho ny fitantanan'Andriamanitra no hita sy ho tsapa amin'ny fitsarana sy amin'ny fitahiana. Ary izao no hitoetra mandrakariva handresy ny fahamarinana. Ireny tompo raha ho naman'ilay mpandresy ny fahamarinana ianao ka hiara isalahy ihany koa handeha eny amin'ny tany rehetra eny hanao ny asa izay nanondrahan'ny tompo antsika. Amen. Reranay tsara indrindra eo misaotra anao izay mamelombelona anay mandrakariva indrindra izao maraina izao. Natsoanao izay mba handroso hanao ny asa ary aoka ny fanainao masina ho amin'ny fitarihana anay mandrakariva ka amin'ny fotoana rehetra dia ahatsapy izay fa mendrika ny hovonjena ny olona rehetra izay eo ankilanay. Dia beteza ianao hiasa ny amin'ny tokantrano tsirairay avy ihany koa. Tokantrano anjakan'ny fahamarinanao, anjakan'ny fitiavanao sy ny filaminanao hatrany. Aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro